Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Iza no nino ny teny nampitondraina anay, ary iza no nampisehoana ny sandrin'i Jehova? Amen. Ivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, mideranao izay mankalaza anao, mioby anao, mitsoaka anao, manome voninahitra ny anaranao tratra ity maraina ity. Velonay natrapa-monjena, miarabanao mpanetrentena reto mpanompo namindranao fo. Lehibe tsy takatry ny sainay ny fitiavanao. Ka dia izany no hazakazanay vao mihiratra ny masonay, andre ny feon'ilay malalanay. Tenao Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta izany. Haidino ny fanainao masina ho aminay tsiraray avy, izay mihaino izao vatsim-panahy izao. Hanokatra ny fo sy ny saina mampananay, haizanay mandray ny teninao, hiaina natateraka ny sitraponao izay voalaza ny teninao, ary koa hahita ny voninahitrao eo amin'ny lafim-piainanay rehetra. Dia mitenena Jesosy fa voninkainanao mandrakariva, reto mpanomponao. Alleluia. Amen. Ry ava-malala rehetra amin'ny Tompo, ampitombonao amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray, sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Ampitiavana no ahafahako miatrano ao tokantranontsika amin'ity maraina ity, amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Ny tenin'Andriamanitra izay ho mpanjintsika dia amin'ny filazantsarany Jaona 2:1 sy 2. L'Évangile selon Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana, any Galilea. Ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho ao amin'ny fampakaram-bady. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izay novonakintsika teo izany no mahatonga atsika hijery ny lohahevitra hoe ataovy ho vahininao maharitra Jesosy eo amin'ny lafim-piainanao. Ataovy vahininao maharitra Jesosy eo amin'ny lafim-piainanao. Tantara efa tsy zoviana fa efa hain'ny atao hoe kristianina tsy anjery izao teny izay novonakintsika tato amin'ity filazantsarany Jaona ity. Ary i Jaona eto dia mampiseho sy mitantara mazava tsara ny zavatra nisy sy niseho teo amin'ny andavanandro mpiainany reto zanak'Israely reto tamin'izany vanim-potoana izany. Teto dia Jesosy Kristy Tompo izay efa niaina 30 taona teto an-tany no naneho zava-mahagaga tao amin'ny tanàna kely anankiray, akaikin'ny toerana izay nahalehibiazan'i Jesosy no niseho ny tantara. Ary inona moa ny tantara izay nisy? Fampakaram-bady tao Kana. Voasa tao anatin'izany fampakaram-bady izany Maria renin'i Jesosy, ary Jesosy sy ireo mpianany ireo koa. Jesosy teto dia mbola tsy fantatry ny olona hoe iza marina moa ity Jesosy ity, satria teo amin'ny 30 taonany teo ny nanombohan'ny ny asa mahagaga sy ny famantarana maro samihafa nandritra ny fotoana izay nanatanterahany ny asa izay nampanondran'Andriamanitra ray ho tanterahany. Ary tao anatin'izao fetiny fampakaram-bady izao no nanaovan'i Jesosy zava-mahagaga sy asa mahagaga, satria nanovan'ny rano ho tonga ho divay. Ary teo no nanehoany sy nampisehoan'i Jesosy
izany fahamasinana sy ny fahalebiazan'ilay Andriamanitra tompony ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany izany, ary tia no famantarana voalohany indrindra nisy eo ny voninahitr'Andriamanitra ka nahatonga ny retom-pianany nino tanteraka fa hay mahagaga manao zava-mahagaga ity Jesosy ity. Vao marina izany eo amin'ny 9:1 ao amin'ny toko 2 amin'ny anaran'i Jesosy, izany no nataon'i Jesosy taokana any Galilea ho voaloha-pamantarana ka nasehony ny voninahiny ary nino azy ny mpianany. Amen. Raha jerevantsika izay tantara sy ny asa mahagaga nataon'i Jesosy izay, dia mitodika amintsika kosa ny fampianarana amin'ny alalan'ny izao tenin'Andriamanitra izao. Fampianarana tsotra kanefa tokony iainantsika, ary izay no nahatonga aloha hevitra hoe ataovy ho vahininao maharitra Jesosy eo amin'ny lafim-piainanao. Ny kristianina na izay mino milaza fa manara-dian'i Jesosy mantsy, rehefa amin'ny vanim-potoana mahafinaritra, mahafaly, fioanan'ny mpianakavy, misy ny fahaterahana, dia io no ataontsika hoe amboam-pionan'ny tsiraray avy. Ary rehefa zavatra tsara sy fifaliana no miseho amin'ny fiainan'ny kristianina matetika, dia izao eny amin'ny fiandohan'ny fotoana fotsiny no ataony vavaka, ary rehefa mifarana koa dia mety hisy ny vavaka na tsia. Fa ao anatin'ilay fotoana iray manontolo dia ataontsika hoe ny habetsahany dia toadino ilay Jesosy nanao zava-mahagaga. Hany ka lasa ny fanaon'izao tontolo izao no miseho ao anatin'izany fifaliana mahafinaritra ny mpianakavy izany. Fa andeha kosa ne ho jerevantsika sy eritreretintsika tsara eo amin'ny lafim-piainantsika tsiraray avy, fa rehefa amin'ny andro mahaory, amin'ny fitsapana, amin'ny fizahan-toetra eo amin'ny lafim-piainantsika, dia toa mora amintsika ary tsy misalasala itsika ny amea an Jesosy ilay toerana ambony, haitsika ny miantso an Jesosy, satria mitady ny famonjena, mitady ny fanafahana, mitady ny vahaolana, mitady ny fampaherezana sy ny fanasitranana itsika izay milaza fa kristianina nampino na mpanaradia an Jesosy. Mampalahelo loatra izany toe-po sy toe-tsaina ananan'ny izay milaza fa kristianina mpino mpanaradia an Jesosy. Matetika mantsitsika dia rehefa anatin'ny fotoanan'ny fifaliana dia ao anatin'ny saitsika sy eritreretintsika fa mandrava ny fifaliantsika ny fisian'i Jesosy sy ny fanatrehan'i Jesosy. Izany fety mandalo izany. Kanefa mifanohatra amin'izany fa rehefa Jesosy ny eo, zava-mahagaga tsy takatry ny saina no asehony ary tanterahany ao anatin'ny fotoanan'ny fifaliana. Ary indrindra manome atsika ny fifaliana faratampony izy, mameno ny fifaliantsika any amin'ny lalina indrindra izy, ary tena fifaliana fa tsy saritsary-pifaliana, fifaliana maharitra fa tsy mandalo fotsiny. Tsarovy ry avako malala fa ny fifaliana omen'izao tontolo izao dia fifaliana mandalo, fa
fa kosa amin'ity andro anio ity dia andeha re ny androntsika rehetra, na fahoriana na fitsapana, indrindra ny fifaliana sy ny fahasoavana, dia aokontsika hanasa sy hanome an' Jesosy ilay toerana tsara indrindra, hanasa an' Jesosy ao anatin'ny atsipirian'ny fiainantsika mba hanatrehan'ny feno ny fiainantsika izay no maha-kristianina sy mpanaradia an' Jesosy antsika tsiraray avy. Ankalazao izy, derao izy, mandiha izy amin'ny lokanga sy ny valitorofolo ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ray, asan-dratony vavaka sy ny fiderana, dia ho tsapantsika fa ny fanatrehan'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta sy ny fanasantsika azy amin'ny lafim-piainantsika, na inona idona na inona itranga, dia mitarika sy manome mandrakariva ilay fifaliana ho antsika voalohany indrindra sy ho an'ireo rehetra vahoaka nasaina. Tsarovy fa Jesosy Kristy Tompo dia te hiaradia amintsika, te hiaina miaraka amintsika, ary te hitoetra eo amin'ny lafim-piainantsika kristianina tsiraray avy, satria te hametraka fahatsiarovana tsara indrindra eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao izy. Manomboka anio ara, asa dino. Fa ilay Jesosy nanao voaloham-pamantarana tao akana no teaneo koa famantarana sy ny voninahiny eo amin'ny lafim-piainantsika tsiraray avy. Koa asa dino ny manasa an'i Jesosy amin'ny atsipirian'ny fiainantsika tsiraray avy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta kosa, ilay vahiny maharitra eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Vavaka isika tompoko. Manoloana ny teninao Jesosy dia mahatsiaro menatra sy mangaya tokoa ny sahay, fa rehefa amin'ny zavatra mafy sy sarotra dia adinona ianao. Toa sarotsarony fotsiny ny tanterahan'ny milaza fa manaradia sy mino anao, satria mbola tianao ny daniny kibo sy ny fahafinaretan'ny izao tontolo izao. Rehefa amin'ny andro fifaliana sy ny fahasoavana dia toa manembatsembana anay zanak'olombelona ny fisinao, kanefa ny ianao ilay Andriamanitra mahagaga, mifona, mibebaka izay tsiraray avy, noho izany adalana izany. Aoka kosa Jesosy ny andro sisa iainanay dia hanasana ianao mandrakariva ny segondra, ny minitra, ny ora, mba ho voninahitra ny anaranao rery ihany ane Jesosy ny fiainanay, ka atonga anao haneo zava-mahagaga eo amin'ny fiainanay, ka atonga ny valimbavaka haharitra sy ny fifaliana ho tanteraka ao anatin'ny fonay tsiraray avy. Mankasitraka ilay tompony tompo sy ilay mpanjaka ny mpanjaka, fa ny tsodranao masina kosa hirotsaka aminay tsiraray avy, manao hoe fiadanako nomeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Ho anao kosa ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, ny dera sy ny aza ary ny voninahitra mandrakizay. Aleluia.